Miarahaba atsika iaby tafahoana eto ndraiky. Elaela atsika tsy niona teto a. Misy zavatra tena ho resana androany. Dia mahakasika ny problème eo amin'ny zokobe afakanjo kristiana Majunga sy ny team sy ry zokobe Rive Rakotovao. Fa samy nanome ny heviny ny akamaroan'ny mpaneho hevitra rehetra dia androany zany mba hitondra ny faneho-kevitra sy ny fomba fijery koa mahakasika an'izy io entre an'io resaka afakanjo kristian sy ny firaisakina sy ny AFM sy ny team ohatran'izay. Voalohany indrindra tiako faritana aloha fa ny analyse rehetra zay nataoko teto analyse politika nataoko teto ho antsika mpanaraka namaoro ofisialy aloha dia mbola tsy misy ny raha te à 90% ny analyse nataoko teto, ary ny analyse ataoko teneniko foana fa tsy analyse n'olona hoe mahita dossier ohatrany hoe manana dossier gauche droite fa analyse amin'ny resaka réalité. Za tsy mahay secret rakotsy rabe sy ny dossier, za tsy ohatran'le olo hoe milaza manana dossier reny, manana dossier ohatran'izao de tsy mitombona indraindray le zavatra lazainy. Za tsy manana dossier n'izy fa ny zavatra réalité zany no nanaovako analyse hatramin'izay satria zaho tsy te hiteny zavatra tsy ananako proof na kely aza na hoe zavatra honohono fa ny réalité ny zava-misy foana no hanehoan-kevitra sy hitondrako ny fomba fijery. Faharoa manana famaritana faharoa manaraka amin'izay dia averiko foana fa zaho tsy olona mpanao politika ary olona tsy ao anatiny antoko politika nizaniza fa mpanaraka fiainam-pirenena amin'ny maha olo-pirenena malagasy ay mpanaraka fiainana ara-politika amin'ny maha olo-pirenena satria manana zoan'izay itsika tsirairay avy. Bon, hidirako amizay mahakasika an'ity problème zareo tika faraka teneniko efa samy naneho ny heviny daholy ny mpaneho hevitra rehetra eto amin'ny tambazotra serasera. Safady zao zany ny fomba fijeriko an'le izy amiko dia nohony matoa ny tranga io olana dia nohony toe-tsainy mpanao politika malagasy aloha voalohany. Tsy akanavaka io satria ny toe-tsainy mpanao politika malagasy de tsy misy honnêteté zany mihitsy na ray aza, tsy misy fahitsina zany mihitsy na iray aza, tsy misy fo madio zany mihitsy na iray aza, fa mandeha kajikajy daholy ny andamy sy ny ankilany ao anatin'ny fanaovana politika. Ka le toe-tsaina mpanao politika malagasy aloha no isan'ny fototra mahatonga ny olana zay misy eo satria tsy misy mandeha amin'ny fahitsina, tsy misy franc ao amin'ny fanaovana resaka politika fa mandeha kajikajy daholy samy mila ny kajikajiny isan'ny antoko politika zay misy anazy. Zay aloha ray faharoa voalohany. Faharoa de zao amiko de samy nanao fahadisoana na ny prosteny zay misy any zokobe afakanjo kristian na ny vovonina firaisakina any Antananarivo zay nanolotra ny Rive Rakotovao ho député any Majunga, non ho ben'ny tanàna any Majunga. Amiko de samy manao fahadisoana zareo nohony izay resaka teneniko zay samy manana kajikajy tsy mandeha amin'ny fahitsina sy amin'ny fo madio zay amin'ny fanaovana politika. Inona no fahadisoan'ny vovonina firaisakina zay ho lazaiko eto, inona lay fahadisoany? Lay fahadisoany de zao: ny firaisakina dia tsy ao Antananarivo rery hany. Azo lazaina hoe ao no foibe araky ny rehetrarehetra.
Ny firaisan-kina de misandraka eran'ny faritra Madagasikara, eran'ny distrika Madagasikara samy manana ny firaisan-kina. Zany hoe tokony hanana ny fahaleovan-tenany reo firaisan-kina any amin'ny distrika rehetrarehetra. Ny firaisan-kina, vovonina firaisan-kina any amin'ny distrika rehetrarehetra no tokony mamolavola sy mifidy ny olona zay hitany zareo any fotony fa ho lafo amin'ny fividianana ben'ny tanàna. De iny no tokony alefana amin'ny vovonina foibe na Tananarivo, ity olona tia no tapaka anay firaisan-kina ty amin'ny distrika ary ty no atokisanay fa ho lany ka ampandreninesina nareo amin'ny foibe. Tsy zay nefa zavatra nataony vovonina firaisan-kina fa ny vovonina firaisan-kina n'Antananarivo no nanendrany Andriamatoa Rivo Rakotovao ho candidat maire any Majunga. Zany ve de zavatra mety zany? Tsy mety zany amiko, tena zavatra tsy mety mihitsy zany. Fa tokony hanana ny zony reo firaisan-kina amin'ny distrika isafidy, satria zareo ny ao fotony mahay hoe tiako olona ty mora lafo, ty olona ty credible ty amin'ny distrika ty, fa tsy ny nareo vovonana n'Antananarivo no handeha isafidy ny candidat any amin'ny faritany handefa candidat. Zany de zavatra azo lazaina hoe teny midina, baiko midina. Zany zavatra efa tokony alana zay zavatra zay fa tsy mapetraka ny atao hoe décentralisation. Zay aloha ray fahadisoan'ny vovonina firaisan-kina. Ny fahadisoan'ny Zokobe Afakanjo Kristian sy Zokobe Zokobe sy teny Anjenasolony Aiko. Zaho koa ny fahadisoanareo raha lainy anaka Zokobe isany. Raha ataotsika hoe ekena fa tsy nanao sonia lay filatrahana Rakotovao, Rivo Rakotovao any amin'ny Majunga, ny vovonina ny président Mako président ny vovonina firaisan-kinanao oui ara-dalàna tsy nanao sonia. De manana zoa araka ny teneniko hoe manana zo ny firaisan-kina any amin'ny faritra distrika agny roan'olo sy ny olona. Fa ny fahadisoanareo de zao. Ny fahadisoanareo de zao Zokobe roa lahy isany. Hainareo fa olo allergique mapara. Hainareo fa olo allergique orange. Tsy nisy olo va hafa ta Majunga tao. Tsy nisy olo hafa la tsy olo mapara nomaly tiky na hoe ataonareo niova fo zao fa tsy mapara koa zao. Mbo mafana vonianiky député io nahitan'olo anazy, vonomaly fividiana député nahitan'olo anazy amiaraka amin'ny député mapara. De betibetiky eo i miova fo ataonareo. Tsy misy olo va amin'ny firaisan-kina a Majunga ao. Fa la ataoko angamba olo tagnatin'ny firaisan-kina Majunga ro nataonareo candidat tao na candidat tao na agnatin'ny prositeny avao zany fa olo hafa mihitsiny mety tsy nihitatsy lay problème. Fa tikane problème beky tiky olo vo mafana mapara tiky tonga de najobonareo. Olo niova fo zao ataonareo niova fo magnino la nenganareo iova fo soa i agnatin'ny tao raiky militsy mpikambana amin'ny prositeny na militsy mpikambana agnatin'ny firaisan-kina. Zay vo napetraka fa tsy olo bo agnatin'ny mafana allergique mapara iny tonga de olo mapara tiky zany ro tonga de nataonareo candidat. Zay gny ereranareo raha lay isan'ny Afakanjo Kristian sy Zokobe isy tena Nasolony Aiko. Tsy misy olo hafa va ty Majunga ao. Tsy misy olo hafa tokony olo hafa Majunga ao. Mivolanareo zahay to mahay olo tokony olo hafa ato. Nareo mahay olo tokony lafo ato fa kolera ty mihitsy ve de tsy ho hainareo fa kolera raiky tiky mahallergique n'olo mahallergique olo. De iny ro nataonareo tsy misy olo soa va agnatin'ny firaisan-kina Majunga ao na agnatin'ny prositeny Majunga ao. Ka ninao zany fa la ohatsy olo hafa anio zany ro nalatsaky nareo mety tsy nihitatsy be le problème.
Amplis fanametrahan'olo resaky fataloha tamin'ny lian'ny présidentielle igny tagny citron vao ro orange fa nipetraky ny aignain'olo tamin'igny zao moa la miady mihitsy le tsy mitombona jusque zao zao mbo miady vobedibedy hoe tsy mitombona fitenenareo nefa nareo miezaky mampiseho mampitombona an'le raha hoe citron vao ro orange. Ka zay ny hitako aminazy zany hoe samy diso nareo na ny vovonina firaisakina na nareo zokobe afakanjo Kristin amin'ny zokobe Andriana Solonayko Steny, samy diso nareo. Ka maranako anazy gasa de zao hoe ny hitako mety de zao raha vaonareo agny ty firaisakina nareo tiky sady tsy hitako magnilany io tsisy raha vitanareo io ny tanjonanareo na firaisakinanareo ne tsy mipasy jusqu'à nandry zao raha vaonareo agny firaisakinareo samia minday agnatokony de hita eo hoe iero mafy iero tiam-bahoaky raha vao agny fa tsisy dikan'io tsisy ilagnany firaisakinanareo io tsy misy mipasy ze raha nataonareo iaby tao aly atragno ro ataonareo jusqu'à nandry zao ka tsy hitako dikany isiasianiky firaisakinareo raha vao agny io de anjara vahoaky malagasy mifidy zay tiany hilira de ze mahay mampiroborobo azy mandresy lahatsy ny vahoaky agny de merde agny zay ro hitako mety anazy fa amiko tsisy dikany firaisakina ty firaisakina tao zao mba misy résultat bakeo fa tsy firaisakina agnatin'ny 10 tao nareo firaisakina ny raha tanjonao tratranareo tsy misy mipasy ndre raiky zay avao gn'anakay zany.